Miaraka ivavaka tompoko. Jehovah Andriamanitra ray io, tsisy azonay atao fa tsy ny miandrandra ny alehiben'ny fagnotomponao. Tsy takona venina aminao ny toe-javatra mitranga, indrindra eto amin'ny firenenay, ny fitombon'ny olona tratra ny valanaretina. Mamondrafo aminay tompo, aza jerevanao araka ny haben'ny faratsinay izay, fa jereo araka ny alehiben'ny fagnotramponao. Amelany helokay, misy ambatan'olona tsiraray avy, ny heloko ny firenena, ary mangataka ny fanahy masina mba hiasa mahery, hanokatra ny saina mampanahiny izay rehetra mandrety afatra ity, mba hitodika amin'ny tenany iovafo, ka naiky ny fiapetra rehetra mba hoentina hiadivana amin'ity fahavalo iraisany ity. Fantatray fa ny anton'izao rehetra izao, araka ny tenin'i Jesosy Kristy hoe tsy ho fahafatesana ny anton'izao fa misy ahoana voninahitry ny anaranao, dia matoky sy mino izay fa mitazona ny teny fikasanao ianao, dia ny voninahitra ao anao ka iseho ray io ary mitenena fa mihaino izay mpanomponao ny anaranao Jesosy. Amen. Dia mbola faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva. Tsy takona fenina amintsika ny toe-javatra mitranga manerana an'izao tontolo izao. Tsy mety ny fo sy ny saina, tsy mety ny fanahy, ary tsy tafandrimandry, fa voatery manambara ny famarina ny teny soratra masina, ary tsy ho tombontsoa amin'ny tenako manokana, fa ho tombontsoa ho an'ny olon-drehetra izay manatsofina mba hitodika amin'ny tenany, ka hiady tanteraka iray fo iray saina, hiady amin'ity valana retina izay fa manomboka manemika ny fireneny ity. Malasa fisainana ny toe-javatra mitranga, satria relaza manerana an'izao tontolo izao ny ezaka atao amin'ny firenena malagasy, manoloana ny ady hatrehana. Misy ny fanevitra ary misy ny fanafody, ary tsy ho antsika irery fotsiny fa efa manomboka ampiasaina manerana an'izao tontolo izao, ary ny firenena araka ny vaovao izay rehentsika, ny firenena ny ivelany efa betsaka ny mahita tombontsoa amin'ny zavatra vokarintsika malagasy, fa ny zavatra manahirana nefa eto amin'ny firenentsika. Todika aty amintsika daholo ny mason'izao tontolo izao, ary mety ho lasa saina ihany izy, satria tsy arakaraka ny eritreretina azy hoe fanasitranana ny zavatra mitranga, fa ny fitombon'ny olona tratra ny valana retina nefa ny zavatra hita, kanefa avy eto amintsika ny poirana ny fanafody. Rehefa tena dinihana ny toe-javatra mitranga manerana an'izao tontolo izao, tsy zavatra tonga ho azy ozy tsika, fa anisan'ny famantarana ny fanambaran'i Jesosy Kristy dia melohan'ny atongavany, izay fahitantsika tamin'ny farany teto tany amin'ny Luka 2:20 hoe isy fanjakana hitsangana hamely fanjakana, isy firenena hitsangana hamely firenena, isy mosary arety mandringana amin'ny tany samihafa ozy, ary isy zavatra mampatahotra. Famantarana daholo izany izay manambara fa akaiky ny fiavian'i Kristy. Kanefa tsy mijanona hatreo ihany ny famantarana, fa aty amin'ny Mateo 4:20 ka hatramin'ny 12 dia izao no ambaran'i Kristy. Anisan'ny famantarana amin'ny andro farany koa izany, ary izay no mahatonga antsika hiresaka hoe tsy ady ara-nofo fotsiny ty toe-javatra mitranga manerana an'izao tontolo izao ity, fa ady ara-panahy koa, ary trompetra tsofin'Andriamanitra, tsy ho fandriganana akory, fa mba hahatonga ny olona handiny teny, tsy hanjain'ny andro lava, hevitry ny fiainana mandrakizay. Kanefa ny zavatra misy dia avelan'Andriamanitra hiatra amin'ny nofo ny fahoriana, avelan'Andriamanitra hiatra amin'ny tenantsika ny aretina, ary tsy mandringana izy fa mampieritreritra ny ankamaroan'ny olona. Misy nefa maty ao anatin'izany rehetrarehetra izany,
ary reny tsy afaka hitsarotsika hoe olona niodina tamin'Andriamanitra olon-dratsy fa araka ny nambarantsika teto hoe misy nipetraka natao sorona mihitsy mba ho fampieritreretana ny olona rehetra. Zao nambaran'i Kristy ary amin'izany andro izany izy dia ho tafotoana ny maro ary hifampiapanga sy hifankahaly izy ary izy mpaminany sandoka maro hitsangana ka mitaka ny maro ary noho ny habeny tsy fankatoavan-dalàna ozy dia mangatsiaka ny fitiavan'ny maro. Famantarana ihany koa izany miaraka amin'ilay loza izay nambaran'i Jesosy Kristy, tsy vitany hoe tonga fotsiny ny aretina fa ilay toe-panahy hoentina miatrika ny fahavalo dia lasa mahatonga ady eo amin'ny olona samy olona. Ny mangatsiaka ny fifankatiavan'ny maro ary tsy hitovy hevitra hifankahala hifampiapanga ary tsy takona fenina ny toe-javatra misy eto Madagasikara. Na dia efa hitantsika ary ny fanefitra, hitantsika ny fanafody izay ahafahantsika milaza fa miroso tsy moramora makany amin'ny fandresentsika kanefa ny toe-javatra mitranga mitombo ny olona voan'ilay valan'aretina satria tsy mahatakatra intsony ny ankamaroan'ny olona na ady ara-nofo na ady ara-panahy miditra tsehatra mandrakariva ny devoly. Ary ny zavatra ataon'ny devoly dia zao mamafy tsy fifankatiavana izy mba tonga ny olona tsy hifandrafy hifampiapanga, mamafy tsy fitovizan-kevitra ny devoly. Ary rehefa tonga amin'izay ady saritaka izay eo anivon'ny olona samy olona, raha mandinika tsika ka raha raisitsika hoe fanahy ratsy ilay corona, tena mety amin'ilay corona mihitsy io tsy fitovizan-kevitra io. Na dia eo ary ny ady atrehana hita ny fanefitra miditra tsy moramora izy ary tsy gaga tsika raha mitombo be tahaka an'izao ny olona tratra ny valan'aretina. Tsika tsy afaka ilaza andeha hitsara hoe inona no nahatonga an'ilay olona ho tratra ny valan'aretina. Tena tsy nitandrina ve izy fa mizara roa ny ankamaroan'ny olona marary. Ao ilay vokatry ny fankahalana be fahatany fotsiny sy ny toromarika omen'ny olona sasany hoe anga tena tsy ilaina mihitsy ny manaraka fipetra hoentin'ny fitondrana. Kanefa tsika efa niresaka teto hoe tsy tokony hijery izay ilay loko politika mahatonga fifanoheran'izay fa tokony ho jerevantsika amin'ny maha-kristianina antsika ny toe-javatra mitranga satria iraisana ny fahavalo ary tsy mifidy loko politika, tsy mifidy loko mpivavahana mihitsy ny corona. Fa rehefa tsy mitandrina dia asiny misy mihitsy ary tsy azo lavin'izany. Misy nitratra ny valan'aretina vokatry ny tsy fitandremana kanefa tsika tsy afaka hoe hanome tsiny azy fa mivavaka amin'Andriamanitra mba hanarahany toromarika rehetra mba ho tonga amin'ny fanasitranana izy. Fa misy kosa nefa ao anatin'ireo tratra ny valan'aretin'ireo tena tsy manan-tsiny mihitsy, vokatry ny tsy fitandreman'ny sasany, vokatry ny tsy fieritreretan'ny sasany ny manodidina azy dia lasa ny tsy manan-tsiny no tratra n'izany rehetrarehetra izany. Kanefa avelan'Andriamanitra hitranga izany mba ho fampieritreretana ny olona mba hitodika amin'ny tenany hoe inona ny tokony atao satria tokony iray fo iray saina hiatrika an'izany fahavalo iraisan'izany. Fa tetika dia alefa ny devoly ao hatonga fisavoritana mba tsy hatonga ilay olona na dia eo ary ny fanefitra sy ny fanafody mba tsy hafahan'ny olona mampiasa an'izany dia miditra an-tsehatra izy, mahazo vahana izy. Raha tsy mitandrintsika manoloana an'izany satria Kristy efa nanambaran'izany fa ny olona tsy mandinika soratra masina hoe hifampiapanga anga ny olona famantarana hitranga amin'ny andro farany izany dia tsy gagitsika mahita an'izany toe-javatra mitranga izany, mahita na nitoetrantsika eto amin'ny firenena azy tena misy mihitsy tena hoe vao mitombo lisan'ny olona voan'ny aretina tena misy mifaly, misy tena mandihy mihitsy ary entina hiampangana ny tompona andraikitra ny fahavoazan'ny olona tahaka an'izany. Fa tsy misy foomeno ao anaty eo. Indraindray mampametra-panontaniana hoe kristianina ve tsika malagasy ty? Misy ny maty tsy mba voadona akory ny fo eo anatrehan'izany rehetrarehetra izany hoe piraita norazana amintsika, iray rano amintsika, malagasy takantsika nidao ny fahafatesana vokatry ny valan'aretina niatra taminy fifaliana. Kanefa tsika mandinika tsara ny fahendrena malagasy
na inona tsy fitovizan-tsaina, ninona tsy fifankatiavana misy eo anivo ny fianakaviana, fa raha vao misy fianakaviana anankiray maty, mitsarotra daholo ny fifandirana rehetra, hodina tsy hita ny zavatra tsy mifankazohon-kevitra rehetra, fa miaraka miondrika mifampahery ao anatin'izany rehetrarehetra zany, ary tsy toe-panahy malagasy mihitsy, zany hoe mifaly amin'ny fahavoazan'ny sasany zany. Zavatra manaitra ao anatin'izy ity ary zay no heverina fa mba andraisana ny anjara biriky mialanenina amin'ny alalan'ny fitoriana mpilazaony tsara, mba hipaka ny apotsofon'ny olona zay mandre, raha tonga ny olona andrefa napahakevitra ka apita ny afatra koa amin'ny manodidina azy, tsy vitany hoe apetrakitsika ho amin'ny fitondrana fotsiny ny ady atrehana, fa tokony handray fanapahakevitra manoloana nyity loza efa miatra ity, isika mpitondra fivavahana hitaiza ny olona eo ambany fahefantsika, mba hampitsahatra ny fifandirana, mba hahatonga atsika tena hanaja tanteraka mihitsy ny mpitondra, tsy hijerevana loko politika, tsy hijerevana fahasamihafana, fa fahavalo ray no iraisana. Tokony mila mandray andraikitra mihitsy isika mpitondra fivavahana, mamporisika ny olona hoe ekeo rere olona ny fepetra rehetra apetraka e, fa toe-panahy tena takian'Andriamanitra zany, ndrao dia tonga amin'ny fifankahalana, ka isika indray no lasa fitaovana manatanteraka ny tenin'i Jesosy Kristy hoe ifampiapanga ny maro no tsy fankatoavan-dalàna, mangatsika ny fitiavany maro, lasa ifanenjika ifanometsiny fotsiny amin'izao. Zavatra misy nefa dia hoe arisy-paminany sandoka maro hitsangana ka mitaka ny maro, zavatra mateti-pitranga nge io hoe firofiromon'ny loza zay fananantanina n'izao tontolo izao, ny éclipse total tamin'izany vanim-potoana zany, raha tsaroantsika tena niroborobo mihitsy ny fiangonana, ary tena niezaka mihitsy nitoro ny filazantsara, fa saingy tao ambadik'izay rehetrarehetra zay tsy any amin'le fiambenana, fa le fitaomana ny olona fotsiny, hanabe isa ny olona ao am-piangonana mba be mivola miditra ao anatin'ny fiangonana, ary torak'izany ihany koa hitatsika fa io ny loza io, fa hitsangana indray ihany koa ny fitoriana filazantsara zay hampana tena zavatra pokaty, tsy maintsy misy io zavatra io, kanefa ny fitsanganan'izy ireny hiteraka fisavorovoroana ary tetika ady ataon'ny satana. Ary zay no ahitatsika hoe raha samy kristianina zao be dia be ngeny tsy mitovy hevitra, na ny fandraisana n'ity soratra masiny ity azy lasa mifankahala, mifanenjika, ary indraindray mahamenatra mihitsy ny mitontena ho kristianina, satria na eny amin'ny onjam-peo ara dia hita taratra mihitsy ny fanomezana tsiny ny fiangonana hafa eo anatrehan'izay, ary tsy manatanteraka ny tenin'i Jesosy Kristy hoe mba ho iray ihany izy rehetra, tsy hita le firaisana mahamenatra olona, Jesosy ray mitoriana, kanefa ny famarinana natazomina tsy mitovy. Eo anatrehan'izany rehetrarehetra zany tsy mivaky loha amin'io toe-javatra mitranga io angera-koronay, tena mety amin'ny mihitsy ny tsy fitovizan-kevitra, mety amin'ny mihitsy ny ady saritaka eo amin'ny zanak'olombelona, satria amin'iny izy vetivety dia tafatsofoka, ary tena tsy mifidy mihitsy izy asiny daholo, na ianao manohatra ary asiny hatramin'ny tsy manatsiny, vokatry ny tsy fitandreman'ny hafa sy ny toronaritra omena mba hoentina manohatra ny fiapetra rehetra zay atoron'ny fanjakana, dia zao misy ny tsy manatsiny na dia miezaka amin'ny tandrinara, vokatr' izay tsy fitandreman'ny hafa zay, tratra ihany izy, kanefa dia nisaoron'Andriamanitra hoe vitsy ny maty, mbola anankiroa hatreto, fa raha tsy mitandrina tsika hitombo io, fa ny zavatra hita porofo dia me mitombo ny valanaretina, ary vao maika tena loza mananontanyna ho antsika rehetra, na dia tena miampina ary tsika, fa vokatry ny ataon'ny sasany lasa sorona tsy manatsiny manoloana andreny rehetrarehetra iny, kanefa tsika miandrandra ny famonjen'Andriamanitra efa ampelantanantsika ny fiapetra rehetra ahafahana miady amin'io korona io, fa eo anatrehan'izany rehetrarehetra zany kanefa mampitodika atsika amin'ny tenantsika tsiraray avy, fa satria ny zavatra mitranga amin'ny maha-kristianina atsika, ary toriany zany rehetrarehetra zany mba hahatonga sainantsika hoe mandalo ange zao fiainan'izao e, mety tena mieritreritra tsika anka tena olom-bohozona ny olona voan'ny coronavirus, fa io zavatra miatra amin'ny tena fotsiny, raha sanatria an'izany maty ny olona, maty za, maty ianao vokatry ny coronavirus,
fa tsy hoe matiny coronavirus ianao de very mandrakzay ary zay le zavatra kendren'andriamanitra ampitaina ao anatin'izao loza miatra zao tsy jery fotsiny hitady ny fanefitra entina miady amin'ny loza voajanahary na ny aretina mandoza mitranga eo amin'ny zanak'olombelona fa iny tsy mahakasika ny fanahin'ny olona fa mieritra iretintsika hoe tsy maintsy ho tapitra ny fiainana eto amin'ity zao tontolo zao ity ka na de maty eo anatin'ny aretina reny kanefa miambona ny fanahiko de miandry any satroboninahitry ny fiainana ary eo anatrehan'izay indrindra tsy vitany hoe mamafy tsy fifankatiavana satana ao anatin'ny fipetra zay raisina hoentina miedivana amin'ity corona ty fa ny zavatra misy de zao avelan'andriamanitra hitrango zany rehetrarehetra zany mba ho lesona sotomontsika fa raha zany ny zavatra mitrango ao amin'ny firenena zay ko ny zavatra mitrango eo amin'ny sehatra ara-panahy tsy mitovy hevitra koa ny kristianina mifanohatra mifanenjika tsy mifankaty tsy afaka ifampitatana ary tena mety amin'ny satana koa ny tsy fitovizakevitra io miady eo amin'ny olona samy'ny olona satria rehefa variana miady ny olona de tsy ao anatin'ny tsomby le toe-panahy andeha iambony mora amin'ny fahavalo am'izay no miditra eo anatrehan'izay kristy de miteny raha mijeritsika ny Matthieu toko fa 1:12 ozy ny lazain'ny kristy Matthieu toko fa 2:12 ny 5:20 sy 6:20 satria tamin'izany vanim-potoana zany tonga Jesosy ary nitondra fanavaozam-pivavahana teo anatrehany olona mpivavaka tamin'izany vanim-potoana zany zay tena ny fivavahana judaisma nantsaka fa saingy tsy nataty mihitsy izy nieritreritra hoe ty ve de ho zanak'Andriamanitra nanohatra foana an' Jesosy Kristy ka raha nisy fitoriana ny filazantsara nataon'i Jesosy famerenana ao amin'ny loniny ny olona mba handraisan'ny famonjena nisy ny fanasitranana zay no tanterahany de le olona tsy tia isan'izany ny vahoaka ny fariseo ny 7:20 sy 4:20 de zao ny voasoratra hoe de talanjona ny vahoaka rehetra ozy ka nanao hoe moa ity va lay zanaky Davida fa no nyreniny fariseo zany de hoy izy tsy misy amohan'le iny ny demonia ozy afa-tsy Belzeboba lohan'ny demonia le Andriamanitra tonga teto amin'ity zao tontolo zao ty nampangaina fotsiny zao hoe tena ny lohan'ny demonia no amohan'ny demonia ary toe-javatra takan'izany matetika mitranga rehefa tsy tiana ny olona anankiray de manjary ampangaina amin'ny zavatra tsy misy tika anika mitona ny vahoaka rehetrarehetra mitona ny olona rehetra zay mandre azy mba tsy ankatò kanefa hitera-doza ho azy zany zavatra zany ary Kristy namela fianarana ho atsika fa Kristy angeny enjehany fa nizaniza iazona ny marina koa tsy maintsy enjehana fa tsy midika zany fa hoe rehefa voenjika ny marina de resy fa tsy maintsy resy ny mpanenjika na tiana na tsy tiana araka ny teny nambarany Solomon ozy ny lazainy hoe saiky tsy tanterahana vetivety hoe ozy ny famalinany ratsy atao de zany no kerizan'ny olona amin'ny fanaovan-dratsy fa misy farany misy fetrany daholo ny zavatra rehetra ny ampi-po ananatsika misy fetrany ny vola sy arena ananatsika misy fetrany ny fahefana ananatsika misy fetrany fa mbola hafa manao ny sitrapon'Andriamanitra de toy izany Jesosy ny 5:20 sy ny 5:20 ary mazava zany teny zany mba hisaintsainatsika hoe maninontsika ny tsy mitovy hevitra ohatran'izany fa oriana nge no atrehany malagasy ny marary malagasy ny maty tsy fahendrena ny malagasy mihitsy zany hoe misy fahoriana zany ka nde mbola hitady ady saritaka ihany eo nivo ny fianakaviana fa rehefa tena misy ny fahoriana miatra ny fianakaviana na eo raha ny tsy fifankatiavana ny zavatra mitranga de zao ajanona tany zay zavatra tsy mampitovy hevitra rehetra fa manatrika an'iny fahoriana iny mifampahery eo anatrehan'izany rehetrarehetra zany ary matetika nefa ny fahoriana mianjady eo anatin'ny fianakaviana lasa miteraka indray vaolana mba hatonga firaisampo sy firaisatsaina mahatonga firaisan-kina eo amin'le vahoakana eo amin'le mpianakavy ray manontolo zavatra tokony zany ko ny tokony ny zavatra hitranga eto amin'ny firenena malagasy ny fahitantsika an'ireo mpiray raha amintsika mpiray tanyrazana amintsika marary ao anatin'ny fahafatesana tokony ametrahantsika ny ampi-po ananatsika ny ampi-po politika ny ampi-po mpivavahana
fa tokony mibanjina hiady amin'io aretiny io ary eo ny tokony iray fo iray sainy apetraka daholo ny tsy vidy vizakevitra rehetrarehetra fa inona ny tokony atao fa tsy hivitatsika no miady amin'io raha tsy tonga amin'izay fitiavana sy firaisapo ary firaisankiny zany de ozy jesosy andiny fa 5 ary jesosy naalala ny eritreriny ozy de nanao taminy hoe ho foana ny fanjakana rehetra zay miady atrano ary tsy aharitra ny tanàna rehetra na ny trano zay miady atrano fa firy ny olona ny tonga amin'izany famantarana daholo zany hitranga amin'ny andro farany manatanteraka ny tenin'i jesosy kristy hoe melohany ny atongavany ny fampepanga ny olona melohany ny atongavany ny mangatsika ny fifankatiavana anika efa tena toejavatra efa fahoriana miatra amin'ny tena raha raisitsika taka ny tokantrano anankiray ty firenena malagasy ty hoe tena silaky mihaitsika nge no maty le tena akaiky atsika ny rahalahtsika no tratran'ny valana retiny fa mba manana fonotsetra ve tsika eo anatrehan'izay rehetrarehetra zay ary indrindra te hikitika ny ambom-po mahakristianina atsika tena kristianina ve za satria za matoky na ny eo amin'ny fitondrana na ny atoko-panohatra samy kristianina avokoa reo olona rehetrarehetra ary zay nanaovako antso ho an'izay mandre indrindra ho atsika mpitondra fivavahana tsy avela atsika fotsiny hoe tena andeha hibanjana ny sehatra raha nofy tsy ao anatin'ny sehatra tena misehitry ny fivavahana nge zany fa anjaran'ny fanjakana no mitady ny fomba rehetra hoentina miatrika an'izay le valana retin'izay fa manana didy manana anjara koa itsika mpitondra fivavahana ary tokony hitodika amin'izay le hoe fitaizana ny olona mba hanaja ny mpitondra hanaja ny fipetra rehetra hitory fifankatiavana tsy hifanenjika fa tsy vitatsika ny miady amin'io raha tsy eo le fifankatiavana ka jesosy kristy de milaza tsy fantatra hoe zany ve ny zavatra tediavitsika nenenina ezaka ataotsika ho foana ozy ny fanjakana rehetra zay miady atrano ary tsy aharitra ny tanàna rehetra na ny trano zay miady atrano olona tsy mifankaty zany olona tsy mitovy hevitra zany ka rehefa tonga zay le ady zay mandrava tokantrano mandrava tanàna io mandrava firenena isitona lesona kelytsika eo anatrehan'izany rehetrarehetra zany satria miresaka fontsika makasika ny paska raindray eritreretin'ny olona hoe fa inona ihany ary ty paska resahan'ty mpanompon'andriamanitra ty fa tsy maintsy resahany zany satria misy antony matoa nitranga io valana retiny io nitranga talohan'ny paska izy io nandalo ny paska sika ary eo indrindra ny fotoka evidiso matetika hoentina satria matoky tanteraka mihitsy isika kristianina hoe ny paska de mariky ny fandresena de matoky fa resy fa lasa matokotoko be fahatany ny olona eo anatrehan'izay na ny fotokevitra hoentina ao anatin'ny paska azy diso tanteraka mihitsy lasa mampanantena zavatra pokaty ny olona ary zay manjo ny mpitondra fivavahana fa matoa tsy afaka mivavaka daholo ny fiangonana matoa mikapana maneran-tany mihitsy ange nisy vanim-potoana tena hoe tsy afaka nakany am-piangonana tsy afaka akory nakalazany paska tany am-piangonana misy antony io andriamanitra mampieritreritra ny olona hoe azony olona ve ny paska fa ny paska de tena andriamanitra midina mihitsy ary tena mitondra famonjeny ho an'ny olona vita ny famonjeny tany amin'ny exodosy tamin'ny fahafatesany le zanak'ondry tsy misy kilema andro paska io fa tsy misy tsangana ny zanak'ondry tsy misy kilema tamin'ny nahafatesan'i jesosy teo amin'ny azo fijaliana andro paska io paska no nahafatesan'i jesosy kristy ary ny paska ozytsika de vanim-potoana anankiray famoahana ny zanak'israely fa nisy loza niatra tao fa tsy hoe rehefa tafavoaka tao de tena tsisy loza hitranga tsony fa fanomezana ny fipetra rehetrarehetra hoenty miaina mba tsisy loza tsony amelo ny zanak'israely fa de hitatsika reny ny zavatra mitranga ary raha kristianina de mahafantatra tafavoaka ny zanak'israely tao amin'ny tany Egipta fa tsy mitondra famonjena ho azy ny fivoahana tao vokatry ny tsy fanarahany ny fipetra zay tena nomen'andriamanitra ny mpitondra tamin'izany vanim-potoana zany de Mosesy sy Arona fa manahoana ny fanoheran'ny olona amin'ny Mosesy sy Arona ry Josoa tamin'izany vanim-potoana zany fa tsy nampaninona ndry Mosesy sy Josoa zany fa le olona no mamonina sy zay rehetra nitarika ny zanak'Israely ioko tamin'le mpitondra napetrak'andriamanitra ringana avokoa satria tsy nanaraka amin'ny fipetra na de tafavoaka ary
zay nambarantsika hoe ny pasika nge dia fanoloran'andriamanitra ny fepetra mba hiainantsika ao anatin'la fahafahany hiainantsika izorantsika ny lalan'ny fandreseny fa mbola tsy mpandresantsika dia tahaka atsika zao lasa iny ny pasika tiana ny zavatra mitranga me mitombo ny valanaretana nydikan'izay me mafyloha le firenena zay tena hoe mirere fantatritsika hoe tena ty firenena ty firenena ny fidian'andriamanitra kanefa rehefa tena jereva firenena tsy mankatoan'andriamanitra hatramitsika kristianina mihitsy ary tena tsy te hiverina mihitsy amin'ny famarina ny tenin'andriamanitra ka raha jerevantsika ny tantarany zanak'israely ringana tany anefitra daholy reo zanak'israely rehetra reo satria mafiloha tanteraka mihitsy teo anatrehan'izay rehetrarehetra zay mba ho fianarana ao atsika amin'izao andro faran'izao satria zany ko ve ny zavatra didiavitsika hitranga eto amin'ny firenentsika kanefa ny firenentsika azo lazaina hoe firenena mivavaka tsy faneketsika ny fipetrapetraka ny mpitondra dia pirofo anankiray fa mandahan'andriamanitra tsika samytaraina eo anatrehan'andriamanitra nge hoe ten'andriamanitra sy hitrano zay fa tsika nitady fanasitranana fa tsy te hankatoa akory ny toromarika omen'andriamanitra ary andriamanitra tsy miditra mivatana akory ka hiresaka amintsika isam-batan'olona fa maneraka ny mpanompony izy nao misehatra ranofo ny mpitondra zay napetrany teo tena alefany ary manome ny toromarika ary tsisy mpitondra mihitsy hoe andeha raha nitoejavatra misy eto madagasikara hoe tena zay apotika n'ity madagasikara ty zay tena tsy edanany ty fireneny ity nataon'ny mpitondra fa mitady ny fomba rehetra mba hiadanany firenena mba androsony ny firenena kanefa dia misy ny fanoherana eo anatrehan'izany lasa misy ady eo anivon'ny firenena dia ny zavatra ho andrasantsika avy eo anatrehan'izay dia nyle tenin'i jesosy kristy hoe ho foana ny fanjakana zay miady an-trano ho foana ny tanàna zay miady an-trano ho foana ny trano zay miady an-trano fa raha tsy mitandrontsika vao maika amin'ny tompo io aretiny io aty amin'ny nomeria isotomantsika lesona eo anatrehan'izany rehetrarehetra zany satria rehefa tena jerevantsika koa ny tantara zay vakitsika tao amin'ny nomeria ato dia andriamanitra manoloana ny loza na dia efa tafavoaka taon'ny tany egipta ary mba hiveriny indray ampatsiaro ny olona inona ny zavatra nataony tamin'ny pasika zay nanavona mamerina ny olona indray zany mba hatakatra ny hevitra ny pasika aty amin'ny nomeria toko fa raiky amby roapolo ahitsika tsara io tantara io nomeria toko fa raiky amby roapolo ny andeny faefatra ka hatramin'ny fahasivy ary io tantara io nisy tamin'izany vanim-potoan'izany miainana ara-baky teny fa misehatra ara-panahy nambaran'i jesosy kristy koa io any amin'ny testamenta vaovao zay ho jerevantsika hoe tena fa manome ny toromarika rehetra nge jesosy araka nyresantsika hoe tampoka ny sy ny loza fa andriamanitra tsy mamely tampoka zany fa lazainy fa ho avy io fa tsy fantatritsika na ny orana ny fotoana hatongavan'io loza io fa melohany hatongavan'io loza io zay famantarana ny alohan'ny avian'i kristy dia lazainy daholo ny fepetra mba ho fiarovana ny olona mba tsy ho tratran'izany loza zany ara-baky teny ady aranofo ozytsika fa ombadik'izay misy ady ara-panako hitaritan'andriamanitra ny olona hoe raha tena hiady ny olona ka hitady ny fomba rehetra mba hieren-doza ara-baky teny dia zao lalindalina kokoa noho iny dia zao misy ady ara-panako satria satana koa hamafy tsy fitovizakevitra izy mba hahatonga ny satana ho tafatsofoka mitanjona kendren'ny satana nge tsy dia hoe hahafaty fotsiny tenan'ny olona fa hahafaty ny fanahin'ny olona mihitsy ary io ny tena tokony hojerevantsika hoe tsy tokony hoditsika tsy hita ny afatr'andriamanitra na inona hery ananatsika laza ananatsika hitatsika ny fanefitra sy ny fanafody malaza era-tany kanefa ho very ny fanahintsika alao marary fa tena tokony hifantoka amin'andriamanitra hoe inona ny afatr'andriamanitra ao anatin'izay rehetrarehetra zay nomeria toko fa raiky amby roapolo ny andiny faefatra ka hatramin'ny fahasivy vakeko miala tany tendrombohitra ory izy ozy ka nahazo ny lalana makany amin'ny ranomasina mena anodidina ny tany edoma kivy ny fanahin'ny olona no ny lalana tafavoaka taon'ny tany egipta fa lizy fa tafavoaka fa tsy te hanaraka ny fepetra ary ny fepetra dia nomena tamin'ny alalan'ny mosesy kivy ny fanahin'ny olona satria ny lalan'ny fahafahana ozy tsy mbola afaka ny zanak'israely
fa fietom-boro ny fanafahana fivoahana tao amin'ny tany Egipta tamin'ny pasika tamin'ny alalan'lay zanak'ondry tsy misy kilema satria ny rahan'lay zanak'ondry natetina tamin'ny tombaravarana sy ny tolambaravarana no natonga an' Jehovah tsy nandringana ny zanak'Israely ary zay le raha zay mbola zava-dalina ny ao ambadika zay rehetrarehetra zay zay hazava amintsika any aoriana any zay no hitany tamin'ny firenena malagasy any keo na tsy fantatry ny olona ary hita le tombo-kase le raha ny zanak'ondry fa saingy adin'ny olona ny afatr'Andriamanitra ka mahatonga ny loza mbola miatra ihany tsy tena miteraka fandrikanana tanteraka fa fahampieritrretana ny olona tafavoaka ny zanak'Israely lalandavitra no alehany para-patonga any amin'ny tany Kanana zay lazaintsika hoe tany ny fahafahana mandeha miala tao amin'ny tany Egipta mbola miandry azy eo ngeny ranomasina mena mbola miandry azy eo mbola miandry azy eo mihefitra ary zay keo ny lalana izorantsika tsy hoe miainy engany ho resy ty valana retiny ty fa ny loza mbola hiatra mbola be deabe fa mampianatra atsika hiambina sy hitandrina anaiky ny fepetra napetrak'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny mpitondra ny zavatra rehetra mitranga inona ny zavatra nisy nefa ny 5:5 ny tenina nometsinan'Andriamanitra sy Mosesy ny olona ozy ka nanao hoe nahoana ny mentinao niakatra avy tany amin'ny tany Egipta izay ho faty aty anefitra fa tsy misy mofo na rano aty ary mamonina aminay na mifanahinay itony mofomofony itony matetika io ny zavatra mitranga eo amin'ny firenena ka tsy ahitan'ny olona tsony ny fahavalo zay miteraka famonoana misy foana ohatrany mikitika le tena zavatra marary ny olona le sakafo hohanina fitafinanaovana ny vola tsy isy ary tena tsy miraraha mihitsy ny olona rehefa tena hoe hainy mpandresy lahatra ny mandrisika ny olona ao amin'izany hoe ka de tena raha tonga ny fihibohana tonga ny fitana ny fepetra rehetrarehetra inona no hoaninareo tsy afaka miasa tsy afaka maninona de tsy manjary tsy mandinika tsony ny olona de zao tsy manaja ny fepetra ary rehefa tsy manaja ny fepetra mora miditra amin'izay ny valana retina kanefa rehefa tonga indray le valana retina ohatra ny tetikady ataon'ny olona manenjika fotsiny hoentina anomezatsiny ny mpitondra anomezatsiny tahaka ny nataony zanak'Israely tsy misy mofo aty tsy misy rano aty ohatra ny natsiaro tany amin'ny tany Egipta zany hoe mahatsiaro indray ny toe-javatra nisy tany aloha misy antony ankeny natao Andriamanitra mampifandimby mpanjaka eo zay ngeto mahatonga an'io adila politika io tena tsy mahay mionona mitoerana misy azy le olona fa te hitondra eo mandrakizay kanefa Andriamanitra no mametraka mpanjaka izy ny manaisotra mpanjaka zavatra nitranga zany tamin'ny tantanana ny zanak'Israely Mosesy nentin'ny Mosesy nivoaka izy ny voatenitra n'Andriamanitra hitondra ny zanak'Israely hivoaka tao amin'ny tany Egipta taorinan'ny Mosesy dia nanendry any Josoa ary mbola velona mihitsy Mosesy no nitenen'i Jehovah hoe tena osory Josoa andimby anao fa tsy nitabataba Mosesy nanaiky ny sitrapon'Andriamanitra Mosesy hoe tsy za foana no hitarika ny zanak'Israely fa hitony efa voatendrin'Andriamanitra nanome tsodrano any Josoa Mosesy fa zany zavatra tena tsy hitatsika eo amin'ny sehatra politika zany tsy manaiky mihitsy zay teo fa mitady amingana n'izay napetrak'Andriamanitra mandrakariva zay tena manohatra mihitsy an'Andriamanitra eonatrian'izay ary zay no natonga nyreto olona reto hoe tena nahoana nentinao niakatra any amin'ny tany Egipta zany hoe te hijanona any amin'le fanandevozana foana ary Andriamanitra matoa mampifandimby mpanjaka ao dia mitondra ny olona ho amin'ny tsara kokoa manendry olona matahotra an'Andriamanitra izy ary mitanjona kendren'Andriamanitra fa tsy kendren'le mpitondra dia zao ny anana n'le firenena fiadanana dia manana ny lamy mapetra ny Andriamanitra ary tokony anaiky an'izay tsika fa zay tsy falekena ny fitantanan'Andriamanitra zay mahatonga korotana mandrakariva mahatonga tsy fifangatiavana zay famantarana hitranga amin'ny andro farany satria raha vao zay no mitranga hitantsika ranofa dia zao raha tsy mitandrina tsika eo amin'ny sehatra ara-panako hifanipaka ny kristianina miady miditra an-tsehatra satana inona ny zavatra hitranga miantso an'Andriamanitra ianao fa ny zavatra nitenen'i Jesosy Kristy ho avy amin'izany vanim-potoana zany ozy ny olona hiteny rehefa zay nge Jesosy nanao famantarana lehibe tamin'ny anaranao nanao fangagana be lehibe tamin'ny anaranao fa ozy aho ozy Jesosy
tamin'izany vanim-potoana zany tsy mandehana ianareo, tsy fantatra akory ianareo satria nahoana toe-panahy tsy manaiky ny sitrapon'Andriamanitra, nitarainy reto olo reto, nanometsiny an'Andriamanitra sy mosesy. Nahoana zay no entina ho faty aty anevitra ozy fa tsy misy mofo na rano aty ary mamona aminay na fanahinay tony mofomofo foana itony lasa niteraka fa tsokevitra rio tsy tongatonga ho azy. Misy olona tao zay mitarika an'izy ireo andao toeriny mosesy, andao hiverina any amin'ny tany Egipta, any ny tena misy ny tena fiadanana satria afaka manao zay tiana tao ange any, afaka mileba mifijangajangana tany amin'ny tany Egipta. Fa saingy rehefa miaraka amin'Andriamanitra ianao tena tsy maintsy mankato an'Andriamanitra raha te azo vokatsoa ary tsy avelan'Andriamanitra ny olona nefa afa-mitanjona ankendren'Andriamanitra dia zao ny atonga ny olona ho amin'ny famonjena fa tsy hafa bela nefa reto olona reto. Ary Jehovah ozy dia nampanteny mena ranafo teny amin'ny olona, nanaikitra ny olona ireny dia nafatesana be ny olona Israely. Io ny zavatra mitranga manerana an'izao tontolo izao ary manomboka mitranga eto amin'ny firenentsika vokatry ny fimonomonona sy tsy fankatoavana ny olom-bo tendrin'Andriamanitra. Eo anatrehan'izay nampandehana an'Andriamanitra mena ranafo izy, nanaikitra ny olona ary be dia be ny olona no maty tamin'izany vanim-potoana zany. Fa tsy ny firenena rehetra no maty fa le olona zay tena mpimonomonina. Fa rehefa voakaikitra indray le olona zay sisa velona indray tamin'izany vanim-potoana zany, inona no natao? Nakeo amin'ny mosesy ny olona oska nanao hoe efa nanoty izay, efa miteny nanometsiny an' Jehovah sy ianao hifony amin'i Jehovah izao izy mba nisorany mena rana aminay dia nifona ho an'ny olona mosesy. Matoky sy mena ary tena hita taratra zany fa tsy ny filoha napetrak'Andriamanitra eo nandeka ankahala na ny atoko mpanohatra na zay menomenina azy fa mitanjona ankendreny dia zao vahaolana ho an'ny rehetra na mino ny olona na tsy mino, toraka zany keo Andriamanitra na inona fiodinan'ny olona, vahaolana ho an'ny tsara sy ny ratsy nataon'Andriamanitra ary miasa ny fomba mahagaga Andriamanitra. Fa saingy reto olona reto rehefa voakaikitra ny mena rano tonga ny aretina, teo vao tonga saina hoe ndana ry Mosesy mitalao tamin'ny Mosesy amin'izay hoe tena ndana hifony amin'i Jehovah zay. Fa nana toe-potaka an'izany ve isika malagasy manoloana ny toe-javatra misy tokony hibanjina efa tafiditra angeny loza reo olona aleo mifona amin'Andriamanitra, tsy manome tsiny be fahatany fa ny fifonana amin'Andriamanitra hoe tena ekenay Andriamanitra no nametraka ny fitondrany, ekenay zany rehetrarehetra zany, ekenay ny fepetra rehetrarehetra fa tsy hitsangaka nohatra ka amin'ny fony vahoaka atonga ny vahoaka indray andany fepetra rehetrarehetra anika tafiditra ny valana retina. Fa saingy mahavariana nge eo amin'ity fiainany ity le olona hipohirany le foto-kevitra hoentiny manohatra izy miaro tena any manany volana izy, manany ny arenana izy fa ny majinika no maty foana le tsy manatsiny lasa tena sorona eo anatrehan'izay rehetrarehetra zay ary tsy mba manana fo malahelo eo anatrehan'izany. Ary raha tsy mitandrina koa tsika manoloana an'izay tsy misy fo malahelo ao anatintsika, mahita ny mpiray tany razana amintsika marary, mahita ny mpiray tany razana amintsika maty. Ary toraka zany keo eo anivon'ny kristianina ohatra ny falitsika alao ringany ireny fa tsy misy mihitsy toromarika mba hampitaina tsy mety rery olona alao miverina mihitsy ao anatin'ny soratra masina na dia ty pasika ty. Fa ny zavatra nisy nefa teto nitaraina ny olona mifona tamin'ny Mosesy tsy fantatra raha hampandefitra ny amim-potsika isika ka tena hibaboka tanteraka hoe tsy mety ny fanaratsitsika na ny mpitondra nizaniza mpitondra na mpitantana ra-panahary io ka tena miazona ny famarinana na nenjika azy ianao na nazimbazimba azy ianao fa ny lalana toka dia tsotra mampandefitra ny amim-ponao manaiky avy amin'Andriamanitra eo. Fa ao anatin'izany no misy ny fanavotana, ao anatin'izany no misy ny fanafahana sy ny famonjena sy ny fanasitrana. Fa teo anatrehan'izay nga nitahiry fahatezerany Mosesy, tsy nitahiry fahatezerana tamin'ireo olona reo nge Mosesy. Dia raha mba itsika ny teo amin'ny toeran'ny Mosesy angamba dia hoe zahay efa tena nasiany reto olona reto, efa nenjehany reto olona reto fa ataoko mitondra faizany reto olona reto. Zany ange ny toe-panahy n'izao vanim-potoana izao hoe fa matoky tsika fa ny fitondrana tsy anana toe-po ka hitahiry fahatezerana sy alahelo ka andeha hamaly faty ny amin'izany
fa ny zavatra ataony dia zao neninenina feo mandeha mandray ny andraikitra tandrify azy izy ary toraka zany keo mitipitantana ara-panahy toe-javatra misy zany rehefa mitoro ny mariny ianao tsy maintsy mahatonga an'izany rehetrarehetra zany nge misy te hitondra foana na misehatra ranofy amin'ny sehatra ara-panahy ihany keo misy te aka ny toeran'lay mpitarika mandrakariva ary zay amin'ny fony vahoaka kanefa raha voatonga ny tsy fifankatiava dia araka ny tenin' Jesosy hoe foana ny trano na fanjakana na ny tanàna zay miadatrano tafiditra ny valanaretana ao amin'ilay tetikady tediavin'ny devoly any aparany zany mamaky tsy fifankatiavana ny andiny fahavalo ny andiny fafitoko sy ny manaraka nankeo mosisy ny olona osika nanao hoe efa nanota izahay efa nitenona ny metsiny an' Jehova sy ianao ifony amin'i Jehova izahay mba hanesorany ny mena rana aminay satria rehefa voakaikitry ny mena rana narary ary tonga tamin'ny fahafatesana dia nifona ho an'ny olona Mosesy mpitondra takan'izany no tena ilaina na mpitondra aranofo io na mpitondra fivavahana tsy mitahiry fahatezerana mamindra fo na inona natroan'ny olona vato azy dia zao mifona ihany izy mipetraka eo amin'ny toeran'ny olona izy mitaraina mandrakariva eo anatrehan'Andriamanitra izy hoe mamindra fo Andriamanitra aza atao hoelony zao rehetrarehetra ary toe-panahy nananan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana zany rehefa nijery ny olona rehetra milohan'izay elan'ny aina izy pasika io inona ny zavatra nataon'i Jesosy ray eo mamela ny helinozy fa tsy fantan'izay ataony ary zany koa nitarainantsika eo anatrehan'Andriamanitra hoe mba hamela ny helokitsika Andriamanitra satria tsy fantatritsika nge zay tokony ataontsika ary hoy Jehova tamin'ozy manaova menaranafo ka antony amin'ny hazo lava ary zay rehetra voakaikitra dia ho velona raha mijery dia nanao menarana varahany Mosesy nanantona azy tamin'ny hazo lava ary zay olona voakaikitra ny menarana ka nijery ilay menarana varahana dia velona zay ny fihepetra ary fihepetra ny pasika zay fampahatserovana ny zavatra nitranga tany amin'ny tany Egipta eny an-dalana tsy pasika fa fampahatserovana hoe tena ny fihepetra tsy misy azo atao afa-tsy ny fijerevana n'le menarana varahana raha mahatsiaro ianao fa marary mahatsiaro ianao fa misy loza miatraika aminao ny afatra ho an'ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana zany nijerevana le menarana varahana fa io tsy tongatonga ho azy ara-baka teny tamin'izany fa zay nijery an'le menarana midika na dia nanohatra ny Mosesy ary dia nakatoa ny fihepetra napetraka ny Mosesy jereo ty menarana zay natsangako ty foto-kevitra anankiray marina avy amin'Andriamanitra nampitaina tamin'ny olona ka neken'ny olona mitondra fanasitranana ho an'ny olona rehetra ozy ny lazain'i Jesosy any amin'ny Mateo 7 zay fandraika amin'izy io satria ny zavatra misy tany amin'ny testamenta taloha dia hita aty amin'ny testamenta vaovao misy antony avokoa tenenin' Jesosy Kristy amin'ny Jaona 7 Jaona 7 dia ny andininy fa 7 zao tsara no nambaran'i Jesosy ary tahaka ny nanandratany Mosesy ny menarana tany anefitra ozy no tsy maintsy hanandratana ny zanak'olona mba hanana fiainana mandrakizay zay rehetra mino azy zany hoe le menarana varahana natsangana zany hoe foto-kevitr'Andriamanitra natsangany Mosesy mba hankatoavin'ny olona na tonga fanasitranana aty amin'ny testamenta taloha raha testamenta vaovao Jesosy milohan'ny hafatesany dia io no nambarany tsy maintsy ho asandratra ny zanak'olona tahaka n'le menarana nantona tamin'ny hazo lava hiantony eo amin'ny hazo fijaliany Jesosy Kristy ary inona ny zavatra mitranga tamin'ny andro pasika nitodika nijery azy na nity azy na tsy ty azy tamin'io vanim-potoana io nahita ny famonjena vita amin'ny Kristy teo amin'ny hazo fijaliany ary nibaiky nomeny dia hoe mba hanana fiainana mandrakizay zay rehetra mino azy ny dikany finoana fankatoavana tanteraka ny afatra rehetrarehetra nampitaina zay ny atao hoe finoana ary namafisiny Jesosy Kristy any amin'ny Jaona 9 izy io mba hisaintsainantsika fa afatra ihany koa zay hita taratra na dia amin'ny sehatra ranofo ary eo amin'ny olona napetrak'Andriamanitra mametraka amin'ny fihepetra ho famonjena fa tsy voatery ny olona anaiky an'izany fa rehefa tsy manaiky an'izany ny olona dia zao tonga ny loza manaiky an'izany ny olona famonjena tanteraka ary zay ny afatry ny pasika ao anatin'ity coronavirus ty Jaona 1
dia ny andininy fa 7 sy 7 zay no resahantsika mangataka amin'Andriamanitra tsika mba homeny fotoana mandrakariva mba afahantsika miditra tsikelikely manakatra an'izany tsy maintsy nyresahany zany mialana ny enina satria sady miala ny enina ranofo io Andriamanitra io miala ny enina ara-panahy ny zavatra iainantsika ranofo tandendo ny zavatra iainantsika ara-panahy ihany koa ny andininy fa 7 ka hatramin'ny 7 zao no nambaran'ny Jesosy Kristy zao ny sitrapony zay naniraka osy ny tsy any alaka isovery zay rehetra nomeny fa tsangako indray amin'ny andro farany lazainy Jesosy Kristy dia melo ny sitrapony ny ananganany zay rehetra tsy amelany isovery zay rehetra nomen'Andriamanitra azy ozy fa tsangany amin'ny andro farany azo n'le fiainana mandrakizay azo n'le fanasitranana mandrakizay ny andininy fa 7 fa zao ny sitrapony ndraika dia ny azaony zay rehetra mijery ny zanaka ka mino azy fiainana mandrakizay zao anangana azy amin'ny andro farany miafina ao anatin'izany io zavatra mitranga amin'izao vanim-potoana zao io tany amin'ny testamenta taloha tsy maintsy mijery ianao mena rana varahana zay mipitondra ny manome an'izay fepetra zay ho any zanak'Israely fa ratsy zany la miringana eo nanaiky ny zanak'Israely tamin'izany sitrana taty koa Jesosy Kristy dia ozy ny lazainy ny azaony zay rehetra mijery ny zanaka io le tandidony mena rana varahana natsangana tamin'ny azo lava tany anefitra nijery an'io daholo ny olona araka ny fepetra nomen'Andriamanitra ny Mosisy dia io koa nataon'i Jesosy Kristy tsy maintsy mijery an'i Jesosy eo amin'ny hazo fijaliantsika azaony zay rehetra mijery ny zanaka ka mino azy ozy zany hoe fankatoavana fiainana mandrakizay indikany tena fiainana fiainam-piadanana fiainana lavitry ny loza fiainana arovan'Andriamanitra ary tsy vitan'izay ihany fa atsangako izy amin'ny andro farany ary zany rehetrarehetra zany taratra ihany koa hoe tena tsy hoe Jesosy fotsiny da misy Jesosy tsony amin'izao vanim-potoana zao ka hiteny amintsika mivantana fa miteny izy misehatra ranofo ary asehoany hoe tena le afatra tany amin'ny testamenta taloha io afatra misy amin'izao vanim-potoana zao ny any akentsika mipitondra fa misy fepetra tsy maintsy arahana ka na manohatra tsika na tsy manohatra vao mandahany io tsika tombony loza za tena matoky sy mino mihitsy fa raha mitsahatra ny fifandirana raha mitsahatra ny fifanomezantsiny raha mitsahatra ny fimonomononana tsy ela dia lasa io corona io fa avelan'Andriamanitra hitranga nefa misy ny tsy manatsy mitratra misy nefa ny tsy mitandrona tratra kanefa tsisy ho aringan'Andriamanitra fa mitanjona kendren'Andriamanitra amin'io mba ho tahaka ny zanak'Israely ta rehefa voakaitry ny mena ranafa hitodika eo amin'i Jesosy aloha satria io Jesosy io le ten'Andriamanitra nanome baika hoe tena tsy maintsy manaiky ny mpitondra anareo fepetra tokony ho raisiny zany fa mifepetrapetraka ny mpitondra hitondra fanavotana anareo dia io no mahatonga azy hiteny hoe nijereva anareo ny zanaka ka mino azy fiainana mandrakizay zao nanangana azy amin'ny andro farany adiditsika no mitaonany olona tsy hoe andeha hiady fotsiny ka hitady ny fanefitra amin'ity mofo ity fa tokony hitazana lavitra tsika hoe aza atao tsinotsinona rereo olona ny fiainam-panahintsika indrindra ho atsika mpitondra fivavahana tokony iray fo iray saina amin'ny mpitantana ihany ko tsika andresy lahatra ny olona eo ambanin'ny fahefantsika mba tena hampangina ny vavany mba tena hampitsahatra ny fifandirana ary tokony ho hita taratra ihany ko tokony hitsahatra ihany ko ny ampipo-pivavahana tsy hoe ty fiangonana tahaka an'izao ka ty fiangonana tahaka izao ka andeha hifanenjika loza anankiray no mitranga fahavalo iray no atrehana tsy vitantsika io raha tsy miray fo ny ray saina manatanteraka tsy ny tenin'olombelona fa ny teny mijerevan'i Jesosy dia inona daholo ny fipetranapetrany fa fipetrany Paska io nomery 12 napetrakitsika io fijerevana an'le menarana varahana tany anefy zay midika fijerevana ny Jesosy teo amin'ny azo fijaliana vao miresaka ny Jesosy teo amin'ny azo fijaliana fijerevana ny afatry ny Paska maty Kristy voavony Kristy Paska ho atsika fa tsy mitsanga ny Kristy Paska ho atsika fa firy ny kristianina anaiky an'izany fa zay ny voalaza ny soratra masina ka eo misehatra ranofo tsy maintsy manaiky ianao fiapetra apetraka ny fitondrana eo misehatra ra-panahy zay marina ambaran'Andriamanitra ny mitondra famonjena ho atsika Andriamanitra ny fiadanana momba atsika mandrakariva engane ka hiasa mahery izy ao amintsika rehetra mba mpitsahatra ny fifandirana
atonga ny fahavalo ho resy vavatsika Jehova Andriamanitra ray eo dia misotranao ny amin'ny teninao feno fitiavana ampitainao tena fanefitra fanafody atonga anay andresy aingana ity valana retiny ity mamindra fo tompo nizaniza mandre mba samy ho tonga saina ianao ny tompo ny teny farany ary marina mandrakariva ny teninao tsy diso ny teninao fa raha mankatoa ny fehipetra ny pasika mankatoa ny fehipetra apetraky ny olom-boatendry mankatoa ny marina rehetra hitondra famonjeny ho avitra vetivety ty fireneny ty ary matoka izay fa marina eo hoe todika amin'ny tena tena mitady anao marina noho ny amindreo olona ireo tompo mamindra fo nyty firenena ity mangataka aminao mba tsy isy tahaka ny tany amin'ny firenekafa fandringanany atao amin'ny firenena malagasy fa tena hitondra fanasitranany ianao hitondra fahagagana ianao ary tena ho aseho anao tompo fa firenena voafidy ty ka na eo amin'ny sehatra ranofo dia ho hitataratra manerana an'izao tontolo izao nyfandrosina na ao amin'ny sehatra ra-panahy mba ho modely manerana an'izao tontolo izao ny afatra zay hoentiny eto satria afatra tsy ho an'ny olo-tokana fotsiny fa ho an'izay rehetra mampiasa n'ity baiboly ity mba hiverina tanteraka ao amin'ny marina ka tsy hanolakolana ny teninao zay hitondra fandringanana fa ankatoa ny famarinany teninao mba handraisany famonjeny dia mampianaranay hijeranao Jesosy zay nafony ainy ao teo amin'ny azo fijaliana satria diakapoka taminao ny fanasitranana ny aretina rehetra dia misaotra indrindra ray ny anaranao Jesosy amen.